Faly miarabantsika rehetra indray ary tonga eto amin'ny tsiambaratelo. Tonga mety tsy matotra be nefa kesaka matotra ilay atao eto. Miarabantsika rehetra androany indray ny sujet de discussion antsika dia ny hoe miaina ve ny fitiavana rehefa mandeha ny fotoana, dia inona no mety ho anton'izany? Ohatra sarotsarotra kely izay lohahevitra antsika androany izay. Mety samy manana ny heviny be mihitsy ny olona, fa angamba tonga dia kapobatana kely aloha ny anombohaka anazy dia afentsika mamelabelatra hoe raha ny hevitro manokana raha hoe tena fitiavana madio ny itiavan'ilay olona anankiray dia effectivement mety hoe avec le temps no ny fahazarana sy ny ohatr'izany dia mety hoe tsy hoe miaina izany ilay izy fa indraindray adinodino no mampiseho an'ilay izy, fa raha ohatra nefany tsy tena fitiavana no teo tamin'ny voalohany fa hoe tanao ohatra hoe ara-materialy kokoa no manjaka noho ilay hoe tena fitiavana dia amin'izay fotoana izay tena misy ary tena possible mihitsy hoe tena lasa tena tsy tianao intsony mihitsy ny olona anankiray iny rehefa mandeha ny fotoana. Ny hevitrao dokotera tsy mifamadika amin'izay ndraiky ohatra hoe raha tena nanana intention tsara izany ilay olona na dia ataoko ary hoe resaka materialy ny tiavana an'ilay olona iray dia rehefa nandeha fotoana dia lasa tena tiany ihany ilay olona. Eny ka iny manko ny hoe zavatra mety iseho izay teneninao izay, fa ny sujet de discussion antsika eto hoe inona no mety antony mampiena an'ilay fitiavana izany rehefa mandeha ny fotoana, dia mety misy ve izany sa hoe tena tsy misy? Ilay izy aloha izany ka matetika koa nefa ny vehivavy nefa ny tena mitaky an'izay hoe ianao tsy mba manao an'izao anahy mihitsy. Izay moa ilay tenenao tao hoe sahirana amin'ny fiainana sa sahirana varimbariana tsy fantatro. Nefa izany raha ny tokony ho izy tokony misy foana ny fampisehoana fitiavana. Misy tena marina. Ohatra hoe mety misy fotoana ohatra sady tia anjona ny tanako ato mipelipelika be ilay micro-ako. Nizatra hitako izao ny eritreritro rehefa mandeha ny fotoana dia lasa ohatran'ny hoe devoir. Raha vao ataonao ohatran'ny hoe devoir izany ilay izy, ilay fitiavana sy ilay faneho-pitiavana matetika manko ny ohatra hoe ny relation sexuelle amina mpivady ohatra rehefa mandeha ny fotoana dia misy miteny hoe devoir tsy maintsy atao fa nefa ilay izy marina hoe devoir izany fa tokony hoe marina hoe devoir izany ilay izy, devoir conjugal izany ilay izy rehefa mandeha misoratra any amin'ny commune sy ohatr'izany, fa nefany tokony hoe mahatsapa an'ilay filana ilay olona matoa izy manao ilay fa tsy devoir fotsiny. Dia raha vao miditra mitsehatra mihitsy izany izay resaka devoir izay amiko dia mampiena miaina ilay fitiavana matoa lasa hoe devoir kokoa ilay izy fa tsy envie. Nefa sarotra koa nefa ilay izy satria amin'ny fiainana izao mety reradreraka ilay olona dia mety lasa tsisy izany izay tenenina izay hoe ilay misy filana na ohatr'izay dia lasa tsy misepanouira izany ilay couple satria ny fiainana nefa tena azakazaka foana. Raha eto Antananarivo izao matetika ny olona rehefa mipetraka eto Antananarivo ka miasa birao ohatra dia miainga maraina dia hariva vao miverina. Raha ohatra miasa tena moa mbola ohatr'izay ihany dia donc izany aminahy manokana izany tena hitako hoe tena tsy maintsy efa hoe rehefa hoe ao izany ilay fitiavana manko ohatran'ny hoe lasa fahazarana ilay izy avy eo rehefa tena ela niarahana efa ho an'ny mpivady kokoa izany ilay resaka eto fa tsy ny psy dia lasa ohatran'ny hoe tsy haiko hoe ohatran'ny hoe lasa samy eo azy fotsiny izany samy sahirana mitaiza, sahirana miasa dia lasa nefa tena izay mihitsy ilay izy izay tenenin'ny olon-dehibe izay hoe devoir.
nefa raha vao tsisy an'izay zany le izy dia lasa tsy mifandraika le couple misy zavatra hifampizarana izay manko couple ny couple zany mahatonga izay resaka izay moa zany satria araka ny fitenin'ny vazaha hoe la petite vient en mangeant c'est le izy la petite vient en mangeant mamy zany fa mahatonga izay resaka izay zany anomboana an'le izy le resaka hoe rapport sexuel na tsipa na mpivady angamba ny ataoko hoe manao an'izay daholo mety tsy dia eny e sy be faelaela moa ka olona manana tanjona ny araka mandrakizay ane le miainantsika ao zao hoe mba entanina zany ianareo mba handinika tsara hoe aza manandrakandrina fotsiny fa eny bref resaka hafa indray zay fa tiako tenena hoe isan'ny point ngeza be anankiray ny compatibilité sexuelle amin'ny olona anankiroa mampitombo ny fitiavana zany hoe tsy le resaka mampihana ny fitiavana zany fa mety izay ny tenenako hoe mety anisany frein tsy androsoan'le fitiavana zany fa mety hoe mampihana an'le izy dia hoe tsy afa-po ohatra le olona anankiray fa tsara mifampiresaka e zay koa le izy ohatrany hoe misy olona zao misubira fotsiny hoe ay anina dia ay faly izy fa zao dia izy nefa ny la personne nefa zany elle prend sur elle dia eo amin'izay misy doute s'installer dia nefa tsy miresaka izay koa communication koa anankiray hoe tsy mba tokony hoe malalaka zany hoe raha vao tsisy communication zay amin'ny lafiny na amin'ny lafiny zavatra hafa raha vao tsy ampy zany le communication dia hitako hoe mampiena ihany koa mety ampiena ihany koa le fifankatiavana eo amin'ny olon-droa le izy karaha misy olona anankiray ao ambadika ao tena hoe miresaka tsara mifankaharo tsara sy ohatr'izany dia mety lasa misy risque hoe antsampy any amin'le mahay mampiresaka kokoa le izy ohatra mety possible izy ianao marina ve fa le izy koa nefa fieritreretako azy hoe ny fitiavana zany tena fahazarana matetika moa tsika zany mieritreritra foana hoe lasa routine lasana nefa ny fitiavana zany tena fahazarana misy partage kely zany ty mety hoe mbola tsy hainao koa zao fa anisan'ny zavatra nampieritreritra na foana amin'ity resaka fitiavana ity ny fitiavana moa zany tsara ho fantatra fa misy karazany fitiavana iny moa le efa fantatra hoe ohatran'izao dia misy karazany anaky efatra dia moa zany mba partage zany ho an'izay resaka fitiavana zay ho antsika rehetra misy ny atao hoe eros io le fitiavan'olon-droa zany le resaka sexuel kokoa zany le hoe eros zay le hoe eros zany somary nolaina amin'ny mot grec izy io dia fitiavan'olon-droa zay moa zany tena iompanatsika ao anatin'ity podcast ity le fitiavan'olon-droa dia somary sexuel kokoa zany hoe le mahabiby zany avy amin'ny eros zany le hoe érotique zay zany ny afiny le hoe érotique zany hoe resaka fitiavan'olon-droa sexuel kokoa zany le izy fa tsy mitika nefa zany fa tsy manana attention le olona satria ny fitiavana zany le hoe inona moa filaza azy teo le hoe porter attention sa affection tsy haiko ohatr'izay donner de l'affection de porter attention ohatr'izay zany ny atao hoe amour zany ny filazan'izay dia misy ny atao hoe storge io le fitiavana eo amin'ny fianakaviana io moa zany le raha matsara zany fianakavy tsy tokony hena dia misy an'le hoe filia ohatran'ny fitiavanamana izy izay raha tsy diso fitiavanamana dia misy ny atao hoe agape io moa le hoe fitiavan'Andriamanitra zany le eros manko zany sy ny storge sy ny filia raha somary miditra kely amin'izay tsika raha baiboly kely hoe raha tiako ianao satria ohatra zany hoe tiako ianao satria ianao zoko ohatra tiako ianao satria ianao zandriko tiako ianao satria ianao manjamanja satria ianao manintonintana ohatra ohatr'izay tiako ianao satria namako miara-mihinana goûter foana tsika ohatr'izay dia ny agape moa zany le hoe fitiavan'Andriamanitra hoe tiako ianao na dia tiako ianao na dia tiako ianao na dia ohatra hoe masika be
tikanao na dia ratsy ohatra tsy resaka fizika kokoa fa toetra kokoa zany ilay eny fa ny olombelona zany misy manana eny mahalana be aloha zany hoe misy hoe tena manana fitiavana kabe zany tsara ananana ao anatin'ny fitiavan'olon-droa ohatr'izay ilay izy zany anisan'ny mahatsara zany hoe ny rose fotsiny domine resaka sexuel fotsiny resaka matériel fotsiny fa ohatrany hoe balizin'ireo fitiavana rehetra koa hoe zany azo lazaina ohatran'ny hoe balizin'ireo fitiavana anankitelo karazan'ireo an'ilay agape tsy dia tena hoe balizy loatra zany eny mety izay angambany fa fieritreretako azy hoe mila ohatrany hoe raha kristiana kokoa moa zany izy dia hoe rehefa mandray an' Jesosy Kristy zany ny olona dia lasa mahay mandeha hevitra ohatra izay moa ilay agape zany tiako ianao na dia ohatra hoe rehefa injuste be ary nataonao dia mandeha hevitra foana tiako ianao na dia ohatr'izay ary ohatr'izay moa zany ilay izy dia tsara ho fantatra zany izay fa anisan'ny ina moa zany ilazana zany rehetrarehetra zany fa anisan'ny manintona ny fitiavan'olon-droa mba ho lasa lavitra zany ny fananana ny hoe agape sy ny eros zany hoe tsy fameno zany rehefa hainao zany no mitondra azy. Ok, merci amin'ilay partage dia sinon verena kely ilay resaka ao teo hoe manino ianao hoe tsy tian'ny olona maheno an'ilay hoe fahazarana ny fitiavana manaiky hoe fahazarana volena ny fitiavana fa le fahazarana raha za manokana aloha zany fahatsapako an'ilay izy le hoe fahazarana mamotika dia hoe ohatrany hitanao ny olona zany rehefa miaraka elaela ny fahitako anazy dia efa mifankafantatra toetra eo dia ohatrany hoe hoe izao indray zao ny zavatra iseho eo efa hainao au préalable zany ny zavatra iseho amin'ny ana dia izay mahatonga an'le hoe pimentena kely le vie de couple zany de temps en temps azonao hoe tsy hoe zany hoe ratsy le fahazarana fa le fahazarana ohatrany hoe monotone entre guillemets zany hoe tsy mba misy ohatra hoe tampotampoka avany ohatra jota dia mitondra chocolat kely hitanao ohatr'izay zany tiako tenenina amin'le hoe fahazarana fa le fahazarana ihany koa misy hoe fahazarana ohatra hoe rehefa iona ny olona anankiroa tsy kasenao mpitsipa ohatra dia rehefa iona tsy kasenao dia efa fantatra hoe qu'est-ce qu'on va faire des galipettes dia avy eo sakafo dia avy eo mandeha mody dia avy eo indray miresaka ao amin'ny MPS ny réseaux sociaux ao dia rehefa manaraka indray dia efa fantatra hoe izay indray zavatra sy eo fa hoe ny maharatsy an'ilay fahazarana zany ohatrany hoe tsara foana ihany zany efa mampiditra kely an'ilay sujet manaraka moa zany fa tsy mampaninana hoe raha manana mba hikasena an'izay routine izay zany mba indraindray zany mba mieritreritra hoe objectif en commun zany ny misipa ohatra mba handrosoana ao anatin'ilay fiarahana dia tsy haiko hoe manao activité mba miala mahazatra hoe tsy ratsy le ohatr'izay tsy ratsy le antenako teo hoe efa fantatra hoe zao zavatra ho atao zao fa mba ohatra zany tsy haiko ohatra manaraka indray ohatra hoe mba manao teny le raha hoe teknika kely efa mitondra sakafo ao dia mila spontanéité voilà le manque-na spontanéité kely ao anatin'ilay couple zany no hitako hoe mety ihany koa mifragiliser couple anankiray ihany ka averiko foana moa hoe raha misy olona mbola mpitsipa le resahako eto hoan'ny mbola mpitsipa hoe raha misy olona ohatra ny prétendant moa tsy maintsy misy foana eny atsefatsefany eny sy ny prétendant dia lasa ohatrany hoe mamirapiratra mamirapiratra ry amin'ilay ray masin'le ray dia lasa somary lefilefy le fitiavana an'le ray hoe efa zandray zao nany dia zay zany ny eritreritra amin'le hoe routine na le hoe fahazarana teneny fa tsy hoe ratsy ny fahazarana eny tompo le izy indray moa zany ohatr'izay zao ny fijerinao anazy fa le tena tiako tenenina zany amin'ilay fijerinao anazy moa zany efa le fahazarana moa zany
le resahako hoe tsy zany somary psychologique kely ny tena moa tsy tena hoe nanao ianao tena mpandinika fiarahamonina mihitsy ka ajoda zany teneniko anareo fa tena mpandinika fiarahamonina izy io tsy azoko manino izy tsy nanao sociology hoe nanao sociologie fa mety tena mety psy le ry ngamany raha ohatra ka tamina fiainana ie mety hoe expérience ako ngambany mety ambonimbony kely par rapport amininao ie le fahazarana teneniko eto zany ho an'ny lehilahy moa zany matetika zany izay moa iny tonga de ampidiriko amin'izay resaka zay ihany le mbola partage manaraka ihany tia misy ny atao hoe amour zany le niresantsika teo fa misy ny atao hoe état amoureux zay état amoureux zay zany le tena tadiavintsika zany hoe tsika zao rehefa ohatra ny vehivavy ray zao na ny lehilahy raika ohatra any amin'ny lycée ohatra izy ohatra zany mahita vehivavy ray ohatra zany le lehilahy de hoe mana-pitiavana iny zany le hoe mana-pitiavana amour moa zany somary misy teny vazaha kely moa zany le podcast fa sarotsarotro kely izy amin'ny teny gasy de fa rehefa mizara an'izay fitiavana zay zany le lehilahy am'le vehivavy de izay natao hoe ka réciproque le izy zany de manana état amoureux am'izay izy zany ohatra zany le état amoureux de io état amoureux izy zany le tena lelavolao tiako ianao zao tsika andao ampiaraka sy ny sisa le resaka teo zany iny le hoe fahazarana iny le hoe fahazarana zany ary de rehefa mody de andefasy message rehefa feo nefa de tsy miantso ohatra le fahazarana de iny état amoureux iny zany ao anatin'ny 6 mois iny tena ambony be azonao ambony be zany ny état amoureux iny zay ny tena ilana n'le hoe mila mise projeter zany ny psype matetika moa zany le izy ohatr'izay de fa ny fiarahamonina iainantsika amin'izao moa zany efa hoe tsy voatery manambady zany vehivavy tsy voatery zao fa tokony ho zay zany ny ara psychologique zany de tokony ho zay satria miena zany le état amoureux ao anatin'le 6 mois fa mila manana tanjona iarahana zany ilay couple zany de ao anatin'izay zany no ahitana hoe tena mifankatia tokoa ve zareo ohatran'izay zany le izy io état amoureux zany ambony be ao anatin'le 6 mois fa miena izy rehefa tapitra ilay 6 mois nefa zay moa le resaka teo hoe mivadika any amin'izay zany le izy hoe le fahazarana zany amiko manokana zany mba manome fikafika kely amboay kely sy ny sipa kely moa zany zay mihaino ny tiany ty raha tsy efa olon-dehibe ilaina be afaka ampitanareo amin'ny zanakareo koa zany hoan'izay efa hay aman-dreny mihitsy ilaina be zany ny fahazarana somary hoe ataoko hoe mety tsy tena hoe ara-moraly be zany ty resahako ty fa ialako tsino an'izay mety tafito iny fa ilaina be fahazarana satria raha vao misy zany ny fahazarana eo amin'ny couple anankiray de marary kokoa no misaraka marary kokoa zany no misaraka satria iny fahazarana iny tena mipetraka be rehefa ohatra eo amin'izay hoe misaraka de hoe ohatra zany hoe nisaraka zany ohatra le psype niara-nianatra zareo rehefa andeha hody mifanatitra ohatra zany rehefa nisaraka amin'izay nefa tsy mifanatitra tsony de eo amin'izay afa matsaro amin'izay hoe ay tena banga be ohatr'izay le importance an'le fahazarana zany nefa tsika mieritreritra hoe ny fahazarana ratsy be fahazarana zany fa za mila tonga de hoe iny izy fa mitondra voninkazo tampoka na ohatr'izany zany eny le resahana teo moa zany fa tsy manakana an'izay zany tsy manakana an'izay fa zay le fahazarana zany lasa marary kokoa zany le misaraka satria ny olona amin'izao tena mora misaraka satria zay le izy important be zany zay le hoe zany hoe raha ohatra zany lehilahy ka na vehivavy moa zany tsy voatery lehilahy ihany raha hoe te hiaraka matetika amina vehivavy ray na amina lehilahy ray de mila mametraka fahazarana de zay fahazarana zay nefa fa rehefa tena important aminao zany le olona de mila mametraka an'izay fahazarana zay ianao mba ho sarotra aminao ny hiala aminazy raha sanatria misy zavatra mitranga mora kokoa zany ohatr'izay zany raha ohatra hoe mbola misipa kely any ampianarana mora kokoa no misaraka amina ohatra vehivavy tsy miona aminao matetika no hoe vehivavy miona aminao matetika zay le izy zany raha ohatra hoe lehilahy zany zay vao azoko amin'izay le nisy ny teny anaty aloha hoe tsy ho azonao mihitsy zany
zay le izy zany sarotsarotra zany ohatr'izay le izy ohatr'izay de sy normal be zany raha ohatra le vehivavy ohatra hoe mora ny saraka kely satria tsy ny olona matetika ohatr'izay le izy de ohatr'izay moa zany zay tena manome importance be an'le hoe fahazarana zany tena marary rehefa le misaraka satria tsy le fitiavana marary hoe saraka rangatsika fanana fa le fahazarana hoe ry ohatr'izao moa zany zay de niona tary de ohatr'izay le izy ohatr'izay le izy de io moa zany important be zany ny fahazarany fa nefa zay koa nefa ilaina koa nefa ny spontanéité zay moa le hoe mba kasena kely zany hoe ohatra hoe raha makary fotsika de ndao mba hoary kely na hoe mba manao folie kely zany hoe andaotsika isanao mba ohatr'izao hoe ohatr'izay le izy de donc zany raha ohatra hoe tsy tia rehefa miaina zany le tahamory hoe de mila manana projet ny couple anankiray mila manana projet mba tsy akaleo ilay fitiavana zay le izy fa raha vao tsy manana projet zany de sarotsarotra zay moa mahatonga an'le hoe olona mitovitovy foana mitafiaraka ohatra samy titian'izao mahalana be zany le hoe ny ray tian'ire de ray tsy tian'ity fa olona mitovitovy foana zany mitafiaraka de tiandray ohatrany hoe mahakasika amin'ny vehivavy kokoa fa mety misy lehilahy ihany koa miteny an'izay eo amin'ny fiarahan'olon-droa marina zany hoe matoa niaraka taminao iny olona iny de misy zavatra mahafinaritra anao any aminazy misy tianao misy vidéo zay zao nataonay Joda vao haingaikaingana resaka hoe manontany kely Joda moa zany surtout ny initian'le izy hoe inona ny tiavanao anahy de zavatra tiako tenenina anankiray ihany koa hoe tsara ny complimenter an'io olona tianao io rehefa amin'ny fiainana maha olombelona zavatra hitako mihitsy na amin'ny andavanandrom-piainana eo amin'ny fiarahamonina na ny ampiasana na ny ohatr'izany hoe ny zavatra ratsy matetika no malaky hitan'ny olona fa ny zavatra tsara adiny ny miresaka anazy de zavatra anankiray mety ampiena inona moa zany ny fitiavana ihany koa eritreritro manokana hoe tsy fisiany hoe compliment tsy hoe complimenté isaky mihetsika zao fa ohatrany hoe ho anazy zao rehefa misy tony Joda miteny aminazy fa tsy haiko na sincère na tsy sincère le izy na manana ihany na ahoana ohatrany le tamindray mandeha hoe manzy ianao ty nefa ke sarina gidro le oharany amina de misy tona miteny amina Joda hoe tena manzy ianao ty ary tsaratsara positif zany zavatra ohatr'ireny zany c'est des petits riens fa ohatrany hoe mampisy passement au cœur kely ohatrany hoe miverina ohatran'le taloha le ohatrany hoe misy mampagitakitaka kely zany mbola manjaka e za mbola tsara ke za sy ohatr'izany de zavatra ohatrany koa mety anisany mampiena ny fitiavana rehefa tsy misy mihitsy de marina zay tena marina zay ho an'ny vehivavy indrindra zany tena mila tokafana amin'ny vehivavy zany tena mila tokafana satria vehivavy zany matetika manao effort vehivavy zany miezaka foana manao effort marina hoe misy vehivavy ihany marina zay mihitsy ny tena tokony ho izy moa zany hoe quand tu te fais belle de tu le fais pour toi aloha hoe plaisir ao amin'ny masondriny matoa ataondrilo fa rehefa miaraka amin'olona ihany koa ndray de tsy maintsy mba ao anatin'ny lohany hoe mba ho tiany ary ve zao poziko zao mety mba hafinaritra anazy ary ve zao karaha tsy asian'le olona sira le izy nefa ny hoe mba miala amin'ny andavanandro le zavatra ataon'le olona de mampalahelo anazy iny de hoe tsy tany akory ary tsy mba hitany akory ary hoe nanao ohatran'izao tsy tany akory ary hoe nanala volombava tsy tany akory ary hoe nanapahaky kely ny voloko de les petites attentions ohatr'ireny koa zany miravivian'le flamme kely ao anaty fahitako anazy fa matetika koa nefa ny vehivavy zao somary makaty amin'ny inona moa zany aty amin'ny le genre raindray ny fieritreretako zany hoe koa vehivavy miandry an'izay fa tsy mba manao an'izay amin'ny lehilahy
Gazety ny ho an'ny rehetra tsy ho an'ny vehivavy dia lasa ohatrany hoe fampiandry zany zay nge le sarotra le izy. Gazety teneniko hoe surtout vehivavy fa ny lehilahy ihany koa mety mila an'izay ho maro an'izany zay hoe zay ny tenenako teo hoe tsy tanao akory mba ny hoe nasoroko le volombava namboariko le volombava teneninao foana hoe milava be mandreraka be maro an'izany zay zany ao anatin'ny tue l'amour daholo zany le tsy fanaovana an'ireny pitsopitsony kely ireny mety plus ho anao ka zay manko hoe eto tsy voateny fa ary ivelany izy manao manjapeny any efa ny tena important koa moa zany le zay moa anisan'ny manahirana ihany hoe important koa zany aminahy mety hoe tena tsy idéologie malaza tsy hevitra malaza zany ty resahako ty hoe ny important zany de hoe mipetraka ao anatinao foana hoe ty vadiko ty sipako de ty ny olo tiako na de hoe tsy miseho matetika zany tsy miseho matetika zany zay fitiavana zay de eny le hoe tsy miseho le hoe fitiavana tsy miseho moa zany somary malalaka ihany satria raha ohatra hoe vadiko ve ohatra zao ohatra rehefa le lehilahy zao ohatra ve ka veloma ve ohatra tsy efa faninana fitiavana zay fa ndraindray moa tsika tsy mahita an'izay fa de hoe anao tsy mba micomplimenté ana mitsy nefa jerena anao manjabe ohatra zany de tsy haiko fotsiny zany hoe mety misy lehilahy zany hoe mety hoe mikarakara ny vady aman-jana be nefa tsy tiany akondro tsy fantatro zay ndray aloha tsy haiko indray aloha zay fa le fitiavana zany tokony ao anaty ao foana na de hoe tsy miseho matetika ary na de hoe ohatr'izay zany hoe ohatr'izay zany le teo ane tsy hoe zavatra tsy maintsy fa mba ilaina de temps en temps zay rebandy vehivavy zany ohatr'izay zany zao ny jota zao ohatrany tsy de mampaninana azy loatra hoe na de tsy complimentena foana fa ny vehivavy fa za ny vehivavy ianao zao tsy de mampaninana anao loatra na tsisy compliment matetika de toute façon fa le izy zay ny teneniko hoe tsy hoe tsy maintsy any le izy fa hoe mba raha tiana le fitiavana manko fahitako anazy hitanao ohatra ny étincelle kely azonao ohatra ny étincelle izy amin'ny voaloha de raha vao mifandray raha vao mipitika any amin'ny charbon izy na mipitika any amin'ny kitay de mirehatra de misy fotoana efa mitady ho lefilefy lanilany ny charbon na lanilany ny kitay de atapohana ny charbon na ampiana kitay indray mba hirehatra velona izy le izy tsy hoe maty zany fa mandrimandry eo le izy de mba rehatra kely indray zany de rehefa andeha atory de le manahafa tena dala mihitsy mba vazivazy zay moa tsy napospire le de ohatr'izay de le fitiavana moa zany le izy koa hoatsika moa zany ny fomba fijerintsika ny somary lasa amboarimboaran'ny zavatra jerentsika zany hoe mijery télé ohatra de romantika mba zao ohatran'iny zao masimosy ihany masimosy ohatr'izay zany le fitiavana zany ohatrany hoe zay zavatra jerentsika koa zany mamaritra an'le izy fa matetika zany ohatr'izay ho anahy manokana zao de za tena mieritreritra an'izay hoe ny olona rehetra samy manana fomba fitiavany ny vadiny na hoe ny sipany hoe ohatr'izao mety zareo ohatra tena eny mason'olona zareo tsy haiko tsy mifampiresaka zany fa rehefa miaraka rera am'izay zareo tena ohatr'izay zany na contraire an'izay koa ohatra mety hitanao izy eny masonao eny tena mifankatia angareny olona reny nefa avy eo am'izay hoe andriamanitra saraka hono ianona sy anona zay le tena hoe samy manana fomba fitiavana zany ny olona fa tsy hoe forcena hitovy daholo zany fa raha ohatra hoe samy manana identité any ohatran'ny olona rehetrarehetra zany samy manana ny ohatra meme am'le andriamanitra saraka hono reny efa reny tena fankatia tena masin'olona manao biso de ohatr'izay satria mety ohatr'izay zany ny anjareo hoe teny mason'olona mila mampiseho be anina fa rehefa
zareo rery amin'izay fa nefa tsy hoe ratsy zay tsy hoe ratsy ary tsy hoe zay ny zava-misy raha hoe mampiseho hoe mifankatia nareo fa cas de figure samy hafa zany cas de figure mety isy ny couple dia anjarantsika zany no mitady hoe onandray lesina onandray kiny no anaovantsika hoe mba mampatsiry indray le fitanaovan'izay mihitsy le izy resaka normal moa zany no an'ny satria ny vanim-potoana irantsika izay moa le avery foana efa miova ny vehivavy efa indraindray fa tsy tiany hoe atao hoe miaraka amin'io tsy maintsy miteraka raha ny tokony ho izy zany amina valeur ny tombony ankizy amin'ny tokony ho izy hoa dia mety hoe zay zany mitanjona hoe rehefa manambady dia miteraka dia iny zany dia iny zany mampitombo n'ilay fitiavana zany ie ampidirina sahady hoe ny sujet de sujet atsika manaraka sujet de discussion atsika manaraka ny sorohana zay ngamba efa nisy nidikiditra ihany teo fa mba sopapakely sy nazo iresahana ny hita teo amin'ny fiainana zany hoe ahoana zany ny atao mba tsy ho faty zany ilay fitiavana miredareda ao anatinao ie dia zay zany ny inona moa zany resadresakitsika androany dia tenenanay amin'ny commentaire ao ny hevitrareo tianay foana zany le mba mahita hoe misy miaina izahay tsy maninana mifanohatra amin'ny eritreritrareo ary ny zavatra teneninay ato malalaka tompoko ny fanehoan-kevitra dia zay azadino ny misabone na atao amin'ny YouTube na atao amin'ny Facebook ianao no miaino na amin'ny Spotify ihany koa dia zay ngambany zay mandra-peo nareo eny areo velomindray